jerevony teny texte ny constitution sy ny disposition ndraisin'ny RCC tamina metraka ny refondation fa tsy misy ny empêchement de président, tsy misy ny motion de censure ho an'ny gouvernement ary tsy misy mifandravana ny assemblée nationale lalàna dia zay dia samy malalalala ntsika dia apetraka ny lalàna ary atsaina fahasambalalana rehefa misy vaholana itsika koa fa hiditra anatin'ny période cyclonique dia tsy maintsy manao anticipation zany tsika ipréparena mba tsy ireo zay hoe misy point noir atahorana hoe izy tondra-drano na hoe tetezana tapaka no ohatray dia efa mandiniky zay miaraka amin'ny ministre ny travaux publics sy ny ireo mpitantanao amin'ny fond routier. Fantanina faharoa dia natao premier ministre mandeha fotoan'izao fa mety rava anjavana gouvernement. Sahana moa zany mikasika ny hoe constitution sy ny sisa ny ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ny 2010 4e république dia milaza ny filohan'ny républicaine manana initiative anio mitondra an'izany ao anatin'ny filakevitry ministre ary mitondra an'izany valide ao zany lizy dia hoentina any amin'ny assemblée nationale zay zany lizy raha resaka constitution ity nefanitsika dia anatina concertation namoarana ny tsitsiro tsy mifanaraka mihitsy zany raha ohatra zay zany resahana ino mahatonga antsika miresaka an'izany ty amin'ny fiandohan'ny tafa zany dia hoe ilaina sa tsy ilaina mampisy ny ataontsika hoe clarification mba manazava ihany ny saina hoe 4e république vitsikio mbola ao ve sa fa anatina teteza mity dia raha jerena zany bangona fotsiny zay zavatra satria mbola afaka lavalavaina amin'ny tsipiriany reo fa fotsiny tsika dia hoe sady 4e république tsika no tsy mbola mazava ihany koa ny amin'ny hoe transition na dia zany hoe efa miala aloha zany ny tena marina kokoa miala le constitution 4e république tsika io nefa le transition mbola tsy tena mazava io zany zany hoe le tsy tena mazava zany ny resahana dia hoe mety mamaly ihany ny fitakian'ny apahan'ny mpanao politika ny amin'ny hoe asivo satany le hitantanan'ny firenena amin'izao fotoana zao iny le satany io nge mety afaka resahana hoe ity ny satany tetezamita amin'le refondation de la république zany refondation zany aloha tsy misy ao anatin'le constitution ny 4e république koa amin'ny lafiny anankiray tsy misoratra ao zany tsisy terme zany refondation zany eo amina disposition transitoire tsisy an'izany dia eo zany hoe ao anatin'le satany tetezamita afaka misoratra tokoa hoe refondation de la république reto daholo ny institution ao anatiny mety proposition anankiray hoe misy anteny miara-pirenena amin'ny oendriny ankehitriny eo ny sénat moa zany efa lany fetrandro dia mety efa tsy fantatra zay atao an'isony ahoana mikasika ny ACC mety iovanarana lizy fa reo ihany composition sa ahoana dia amin'izay fotoana zay zany tsisy adevitra ntsony mikasika an'le hoe na tsy mila tsisy resabe intsony mikasika an'le hoe ahoana sy ny ahoana satria zao ma tsy lasa misy terminao le JBDB hoe tetezamita sy transition ohatran'ny hoe samy hafa zany ny hevitry ny hoe tetezamita sy transition lasa ohatra manao tsilalao teny fa raha le zavatra nyresantsika teo dia hoe itsika io dia efa miala n'ilay constitution ny 4e république rehefa iteny nefa tsika hoe transition dia eo ny ty mila apetraka mazava sy faharitana tsara ary tokony misoratra zany raha ny tena izy hoe ity herina satany tetezamita misy ny refondation de la république ao anatin'izany dia reto ny institution ity ny faharetana zany 24 mois reto ny institution miasa mandritra n'izany fotoana zany dia mandeha zany io zany le manao le passage mandeha makany amin'le mandeha ny concertation mandeha ny mazava loatra fa farany amin'ny resaka fifidianana io rehefa miresaka fifidianana io dia ahoana mikasika an'le sy fifidianana izy ny rafitra mpanatateraka ny mpiarakara sy anateraka ny fifidianana ahoana ny fomba anatanterahana zany ahoana ny ahoan'ny olona ny safidiny sy ny sisa any zany zao ny amin'izay fotoana zay tsy miresaka tsony zany io anatin'le lay concertation satria zao mantsy ny mahatonga antsika miresaka hoe ilaina ihany hoe amin'izao fotoana zao zany ohariny ty 60 jours ty ny voan'le hoe satany tetezamita satria izao
raha ohatra ka ihany zany le concertation ny amaritra hoe ahoana ny amin'izany satanteteza mity zany de raha ny fefikaema zao mety ny concertation de tsy ho vita ao anatin'le 6 mois ny nanaovan'ny PMO le programme de mise en œuvre ny PGE zay andraisan'ny premier ministre nantolotra ny teny amin'ny assemblée nationale satria na ny fefikaema de mihoatra lavitra an'izany raha ny fepotona eritreretana tanteran'le concertation any ve de ao anatin'izany période somary ohatra hoe flottante zany mety betsaka ihany ny fanararotana zay nge mety mahatonga ny hafa amin'ny teny hoe misy apahana na vondrana mpanao politika milaza asory ihany ny premier ministre io fa milaza ihany izy atikina fa zay manoana ny fitondrana misy ihany ko ny amin'le hoe raha vao an'ireo institution reo satria zay le lafin-javatra zay zany le hoe manome herika nole tsy fisiny le fitombenany tsara hoe le tombona tsara le zavatra io satria lasa ao anatina zavatra mifloty zany mifloty raha ohatra ka de mitadirika daholo ny rehetra araky nambara teo normal be reo fanahio-kevitra maro samihafa asory ihany ny premier ministre io zany raha fanazany le gouvernement mazava loatra asory ihany reo institution reo de raha vana zany institution rehetrarehetra de itsikilany tsy misy mazava hoe afa ahoana kosa moa fa angamo crise politique andraisana teo fa tsy crise sociale de le resaka crise sociale de question technique zany no amana zany fa raha hoe resaka crise politique de mipetraka le hoe andao indray anao clé de répartition itsintsinjarana ny seza fa mba hatorona indray zao no mandeha de itsikilany etsy koa misy sarotiny sary-piara mihitsy attention fa zay no nitolona zay no manoatra zao zay no anao an'ny zay ny aro an'ity zay no anao an'ireo fondation zay ny sisasensy itsakilany ihany kio ny raisam-pirenena de manao atsisika ihany kio izy vo omaly zao ny sadeky lay le komity manokana de nivory tao amin'ny ataontsika hoe amin'ny ampitaindavitra zany virtuel de isan'ny naray anjara tao anatin'izany ny filohan'ny fanavaozana ny république ny colonel Michael Raninirina de ao anatiny io misy article anankiroa zany somary eny samy manana fomba andikany azy ny sadek zany de ao anatiny io de hoe miantso zany manetana ny gouvernement malagasy zay tarian'ny colonel Michael zany mba andamina andrara amin'le hoe fikarakarana any amin'ny élection sy anamora ny fiverenana ampilamina an'ireo exilé politique amin'ny article 6 ao anatin'ny le ataontsika hoe fehikevitra navoakan'io ny teo anivon'ny sadek tamin'io maly io de ao ambady eo koa zany le hoe misy an'ilay processus inclusif fa zany hoe ireo partie prenante io moa fomba resaka fombolana mahazatra io rehefa manao antony zavatra tony ny ao anivon'ny sadek zany any amin'ny article 7 lay karazana hoe fehikevitra n'le sommet nataony zareo tamin'ny maly zany ao anatin'le le izy hoe processus inclusif zany hoe ampidirinao ny partie prenante de izy moa zany de eo zany samy manana ny fomba iheverany sy andikany an'izany rehetrarehetra ahoana efa manangambovona rehefa mametraka barazy balizy koa ny aty ambady zay kosa aloha de tsy ilahatra tsy fampidinga ty tsy resaka réconciliation ty fa ty resaka hoe refondation ty raha resaka réconciliation no miditra ny mpifanandrana tetsy apita fa ty resaka hafa mihitsy ty fa aloha zareo makasisiny ary mieritreritra tsara andotratra am'izao fotoana zao zany le hoe tena fotako zany fotako lehibe zay zany le tokony zay le fandeha mitsakilany koa nefa ny manao atsisika misy resaka mandeha zao any misaka manamarina le vaovao hoe tonga teto ony zany filohan'ny Sénégal teo aloha zay akambabena mpitondra teo aloha zany andresahana andreny ataontsika hoe émergence reny Macky Sall satria Macky Sall de hoe isan'ny mieritreritra mba ho isan'ireo candidat zay andimbo-toerana ny secrétaire général ny firenena amikamana andimbo-toerana ny Guterres zany Antonio de manao an'le ataontsika hoe lobbying amin'ireo firenena samy hafa zany mba ho any amin'izany toerana zany de inao ihany zany izy hoe misy fionana ono zany amina tompona ndray mbola tsy manana fanamarinana le vaovao fa mandeha be any zany resaka zany hoe misy zavatra tokony alamina mba mifameno am'le zavatra positionni amin'ny sadek sy Union africaine am'le hoe tokony processus inclusif tokony tsisy ilikilika ny ohatran'izao mba ahafahana mametraka ny hoe filamina sy ny fitoniana eto amin'ny firenena zay ny firenena hafa zany de mieritreritra ny hoe tena izy no andamin'ny raha eto fa tsy mametraka ny hoe firenena maly eo tena manana ny maizy azy ny malagasy de zay le hoe itsika no mila mandray tanana ny itsika fa raha ohatra ka hitsofoan'ny hafa io de miverina amin'ny teo aloha ihany tsy lamina fa savorivory lava eto fa ty ihany koa ny zavatra tsy maintsy marihana hoe na tiana na tsy tiana
dia manana andraikitra lehibe tamina tongavan'ny situation politika teto Madagasikara ny SADC. Ny antony dia hoe misy feuille de route na hoe tondrozotra ny soniaviny ny mpifanandrana maro samihafa nareo ataontsika hoe mpifanandrana politika tamin'ny taona 2024 dia nandaminana an'izany zany dia nisy fifanarahana ny soniavin'ireo ataontsika hoe ny teto sy ny firaisamonina iraisam-pirenena nisy an'izany ny SADC no amin'ny feuille de route dia misy andininy samihafa tsy tanteraka vokatr'izay le hoe raha nandray andraikitra nanao pression tamin'ny fitondrana teo aloha ny SADC dia mety tsy tonga tamina situation tao anaty satria ny resaka application ny resaka feuille de route ny tsy fitsangana an'le hoe tahiry fanorenana na fanonerana misy hoe fond de solidarité anaovana fanorenana fanonerana andreo ny ara-mboina taon'ny crise anisan'izany 2002-2009 raha mafanana sy tsy tafatsangana zany fond de solidarité zany ny mba nipetraka teo dia nisy an'le CFM sy disposition constitutionnelle moa nipetrahan'ny CFM am'izao fotoa zao dia tsy nalaza tsy nanana ohatran'ny vilitsahona teo ihany ny amin'izay any efa manisy ihany aloha ny dingana vita satria nisy resaka hoe fanomezana amnistie apahany misy olona fa mba endamnisé ihany tao anatin'le favoazana zay nahazo azy tao anatin'ireny fa mbola ataontsika hoe mbola processus moa le misy ary ny CFM dia amin'ny maha hoe filan-kevitra manoro izy manome hevitra izy zao ny andaminana an'le izy mba amitranana ny amitranana vitrana amitranana indray ny ataontsika hoe ny fihavanana ny firaisan-kinany malagasy sy ny sisa inona mahatonga antsika amin'ny tantaran'izany dia hoe nolay situation zay somary ohatrany hoe mbola somary flou ihany am'izao fotoan'izao am'le tena hitandrana marina nyty raharaha ty ao anatin'le période-na 24 mois dia zay ny tsy maintsy mba nyresahantsika le hoe inona hatreto aloha zany raha mifahitana azy dia tsika mirona kokoa hoe tsy ao anatina 4e république zany tsontsika satria ny disposition rehetrarehetra voalazan'ireo article ny article ao anatin'ny constitution 4e dia tsy mifanaraka mihitsy amin'ny zavatra zay efa napetraka sy izorana sy tanterahana am'izao fotoan'izao tsisy resaka 24 mois zany ao anatin'ny constitution 4e république tsisy resaka refondation zany ao ny atao hoe disposition transitoire dia tsy miresaka mihitsy ny amin'ny hoe misy an'izany refondation zany ao anatin'le izy ary mametraka an'le hoe zao any no fipetra amin'ny article 46-53 ifandraisantsika teo zay zany le izy fa transition sa tsy transition dia eo le resantsika hoe tokony mipetraka ihany satria raha iandriny concertation vita no mametraka an'izany satany tetezamity zany dia ao anatina flou ihany zany tsika ao anatin'le izy fa tokony misoratra vaty avelo eny ihany hoe mahazo atao tsara araka ny nambara teo raha mifahitantsika azy ny amin'ny hoe ity ny satany tetezamita refondation zany républicaine refondation de la république nitondrana an'le izy ireto ny andrim-panjakana mijoro ao anatin'izany mety afaka hanaovanarany maninona ny olana zany raha cc izy tsy fantatro mety hoe gardien de je sais pas quoi zany le mety andeha eo dia mandeha izy adaolo ny rafitra institution mbola ajanona eo ny assemblée nationale amin'ny herin'ny ankehitriny dia ajanona ao anatin'ny assemblée nationale dia am'izay mazava ny resaka fa zao le tsy mazava le izy dia manao atsisika eo daolo ny rehetrarehetra elo mba hanaindray arenao satria tsy tena mazava lefa mety anana ny heviny ihany ny mpiaindro samy amin'ny fandehandraha raha fa zay ngeny mahatonga an'io rehetrarehetra hoe misy mikonikonina any manararoatra zay le atoko hoe période ohatrany hoe flottante zany misy somary flot dia misy le hoe misy fampidirana fitaovam-bediny misy mitady anonga-mpanjakana tsy vaovao zany tsy tranga vaovao zany fa misy zany ary mety ny satandra am'izany daholo ny rehetrarehetra hoe misy olona le tsy de tena misy atao loatra koa le tsisy atao zany hoe tsy manana poste ny fizy ohatrany mba nandaniny firenena vola ihany tamin'ny fanofanana sy ny sisana tonga azy am'zay dia miketrika koa ny sasany satria za rehefa niainana zany tamin'ny fotoan'andro
mba misy business kely de hoe ahoana fa atao ty zavatra ty satria ny renseignement de mandeha zany am'izao fotoa zao fa nisy tokoa ny fampidirana fitaovam-piadiana raha ny information mba eno tao anatin'ny fikaroam-baovao fitaovam-piadira mahery vaika fandraisana an'izany moa zareo tao nifiny FDS ary nanonona anarana izy raha vatomanga fa eno hoe tany amin'ny volana jolay tany tamin'ity taon'ity juillet 2025 nefa nisy ny fampidirana zany fantatra nge zany tsy maintsy misy nge traçabilité an'izany satria efa niongana moa le fitondrana teo aloha ireo rafitra rehetrarehetra zay teo ambany fifehezany de tsy maintsy mivoaka zany ny information sy ny renseignement rehetrarehetra ary zay no tsy mahagaga ary tsy gaga mihitsy tsika raha misesy ny perquisition fa tamin'ny alina tamin'ny vao maraina tamin'ny ray ora maraina zao de nisy perquisition de eto gaga fa ngamy nandeha ny perquisition ny voalazany lalàna ny code de procédure pénale ny article 212 eo raha tsy diso de milaza fa onelanelany amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 hariva nanaovana perquisition ary raha ohatra afaka toizany aorinany au delà ny amin'ny 7 hariva raha ohatra ka ilainy zany fa raha ohatra amin'ny resaka hoe atteinte raha misy fanotohinana kosa ny ataontsika hoe fiandrianan'ny firenena ny atteinte à sûreté de l'état de afaka atao amin'ny fotoana rehetrarehetra atoandro na alina ny perquisition de rehefa satria mety hiteraka resabe zay de tsy maintsy mba resahana kely keo zarana ihany keo zany information zany am'le hoe ny lalàna mihitsy no manome lalana hoe azo atao foana ny fisavana amin'ny fotoana rehetra